Tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nisy fimonomonona ny helenista tamin'ny Hebreo, satria tsy mba voajery tamin'ny fanampiana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary nampiantso ny mpianatra rehetra ny 12 ka nilaza taminy hoe: tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra mba hitandrana latabatra izahay. Koa araka izany, rahalahy, mifidiana fitolahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrana izany raharaha izany. Fa izahay kosa dia aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefanina izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, mba amin'ny Filipo, i Prokoro, i Nikanora, i Timona, i Parmena ary i Nikoleo, izay prozelita avy any Antiokia. Ireo no narosony teo anatrihan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ireo dia nametra tanana taminy, dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro tokoa nisan'ny mpianatra tany Jerosalema. Maro tamin'ny mpisorona koa no nanaiky ny finoana. Ary Stefanina dia feno fahasoavana sy hery ka nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa nisy olona sasany avy amin'ny sinagoga antsoina hoe sinagogan'ny olona afaka, sy ny Kirenianina ary ny Aleksandrianina, mba amin'izay avy any Kilikia sy Azia, niady hevitra tamin'ny Stefanina. Tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenana nefa ireo. Koa nisy olona nomen'ireo vola mba hiteny hoe: efa renay ny teny ratsy a Mose sy Andriamanitra io. Nandrisika ny olona sy ny loholona ary ny mpanoran-dalàna koa izy ireo, dia nankeo amin'ny Stefanina ka nisambotra azy, sady nitondra azy ho eo amin'ny Sinedriona. Ary izy ireo dia nanangana vavolombelona mandainga izay nilaza hoe: io lehilahy io dia tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna, fa efa renay mihitsy izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handava ity toerana ity sy hanova ireo fomba izay natolotry Mose sy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Sinedriona raha nandinika an'i Stefanina dia nahita ny tarehiny tahaky ny tarehiny anjely. Hoy ny mpisorona be: moa izany tokoa va? Hoy Stefanina: mihainoa ry rahalahy sy anareo ray, Andriamanitra ny voninahitra ny seho tamin'ny Abrahama razantsika, raha tany Mesopotamia izy, fony tsy mbola nonona tany arana, ka niteny taminy hoe: miala amin'ny taninao sy ny havanao ka mandehana ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia niala tamin'ny tanin'ny Kaldeana izy ka nonona tany arana, ary rehefa maty ny rainy dia nafindran'Andriamanitra niala teo hankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny izy. Tsy nomeny lova teto izy na dia eram-paladia akory aza, kanefa nampanantenainy fa omeny azy sy ny taranaka mandiby azy ho lovany izany, na dia tsy mbola nananjanaka akory aza izy. Araka izany no nilazan'Andriamanitra fa hivahiny any amin'ny tany ny firenena hafa ny taranany, ary andevoziny ireo sy ampahoriany mandritra ny 400 taona. Nefa ny firenena izay ho tompony dia ho tsaraiko kosa, hoy Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka avy ao izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Nomen'Andriamanitra azy koa ny fanekenany amin'ny famorana, dia niteraka ny Isaka i Abrahama ka namora azy tamin'ny andro 50. Ary Isaka dia niteraka ny Jakoba. I Jakoba dia niteraka ny patriarka 12 lahy, ary ny patriarka dia nialona ny Josefa ka nivarotra azy ho any Ejipta. Nefa nomba azy Andriamanitra ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra, sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao mpanjakany Ejipta, ary nanendry azy ho mpanapaka tany Ejipta sy tao andapany manontolo izy. Dia nisy mosary manerana ny Ejipta sy Kanana rehetra, ka mafy ny fahoriana ary tsy nahita hanina ny razantsika. Koa noho nyreny Jakoba fa nisy vary tany Ejipta, dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Tamin'ny fandroany dia fantatrizy mirahalahy avy Josefa,
ary fantatry Farao koa ny havan'i Josefa, ary naniraka nampiantso any Jakoba rainy mba amin'ny ankohonany rehetra i Josefa ka olona 570 ry zareo. Ary nidina nankany Ejipta i Jakoba ary maty izy sy ny razantsika. Ary noentina ho an'ny Sekema ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanaky Hamora tany Sekema. Rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahany teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Ejipta, mandrapitsangany ny mpanjaka hafa tany Ejipta izay tsy nahalalan'i Josefa. Io mpanjaka io dia nanao hafetsena tamin'ny razantsika ka nampahory azy, dia samy nanarany zanany voateraka ireo mba tsy ho velona izy ireny. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka nitezaina 3 volana tao an-tranony rainy. Rehefa nariny izy dia nalainy ny zanaka vavan'ny Farao ka notezainy ho zanany. Dia nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Ejiptiana i Mosesy, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Rehefa 40 taona izy dia nitsiry tao am-pony ny fikasana hamangy ireo zanak'Israely rahalainy. Raha nahita ny ray nampijaliana izy dia niaro azy sy namaly ka namono ilay Ejiptiana. Noheveriny fa ho fantatry ny rahalainy fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantatr' izy ireo izany. Noho ny ampitson'iny dia niseho tamin'olona izay niady Mosesy ary nanao izay ampiavana azy ka niteny hoe: "Mpirahalahy ianareo, koa nahoana ny miady?" Fa ilay namelon'ny namany dia nanosika azy ka niteny hoe: "Iza no nanendra ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa tahamono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny alahan'ilay Ejiptiana omaly?" Dia nandositra i Mosesy noho izany teny izany ka nivahiny tany amin'ny tany Midianina izay niterahany zanaka roalahy. Noho ny afaka 40 taona dia nisy anjely niseho taminy tany an-tany efitry ny tendrombohitra Sinay tao anaty lelafo teo amin'ny Roimemy. Noho nahita izany Mosesy dia gaga noho ny fahitana, nefa noho nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo hoe: "Izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba." Dia toran-kovitra i Mosesy ka tsy sanandinika. Ary hoy ny Tompo taminy: "Esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masina io tany hijanonanao io." Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Ejipta ary reko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy aho. Koa avy ankehitriny fa iraiko any Ejipta ianao. Izany Mosesy izany lay nolaviny ka nataony hoe: "Iza no nanendra ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara?" Izy ihany no nirain'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavotra nomban'ny tanan'ny anjely, ilay niseho taminy teo amin'ny Roimemy. Izy no nitondra ny olona nivoaka avy tany, sady nanao fahagagana sy famantarana tany Ejipta teo amin'ny ranomasina mena ary tany an-tany efitra nandritra ny 40 taona. Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe: "Mpaminany no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakay." Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany an-tany efitra niaraka tamin'ilay anjely izay niteny taminy sy tamin'ny razantsika tany tendrombohitra Sinay, nandray teny velona mba homena antsika izy. Nefa ny razantsika dia tsy nentina naiky azy fa nandà, ary manana ny Ejipta ny fony. Ka hoy izy tamin'ny Arona: "Anaovy Andriamanitra izahay tarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta dia tsy fantatray izay nanjo azy." Dia nanao omby-lahy kely izy tamin'izany andro izany ary nanolotra fanatitra tamin'ny sampy ka niravoravo tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra nihodina taminy dia namela azy hanompo ny kitany lanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpaminany hoe: "Moa nanolotra zavatra voavony sy fanatitra ho ahy nandritra ny 40 taona tany an-tany efitra va ianareo, ry taranak'Israely? Tsia, fa nobatainareo ny tranolain'ny Moloka sy ny kintany rehefana Andriamanitra reo, dia niendry-javatra izay nataonareo mba hivavahana, koa amindranareo ho any ankoatra any Babilôna ao. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany an-tany efitra, tahaka ny voatendry ny lay niteny tamin'ny Mosesy
mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Noraisiny razantsika izany ka noentiny hiditra niaraka tamin'i Josoa tao amin'ny tanin'ny firenena izay norohan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida. Nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra i Davida ka nangataka hahita toerana ho an'ny tranon'i Jakoba. Fa i Solomona kosa no nanao trano ho azy. Ny avy indrindra nefa tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona araka ny nolazain'ny mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro, koa trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy ny Tompo. Ary manao ahoana ny toerana fitsarako, tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao. Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina, ianareo dia manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza tamin'ny mpaminany no tsy nenjehiny razanareo, novonoiny azy ireo izay naminany ny fiavian'ilay marina, izay ianareo ny tonga mpamadika sy mpamono azy ankehitriny, dia ianareo izay olona nahazo ny lalàna tamin'ny nanoloran'ny anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Noho nandray izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana tamin'izy. Nefa feno ny fanahy masina i Stefana, ka noho ny mibazina ny lanitra dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra, ka hoy izy: indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary niantsoantso mafy ny olona sady nanampy tsofina no miara-nirohitra teo aminy, dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ary nitorabato azy. Nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovy iray antsoina hoe Saoly, ireo vavolombelona. Ary ny olona dia nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe: Ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe: Tompo, aza tao elony ane izao ota izao. Rehefa nilaza izany izy dia nodimandry.